Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity rahona ity ato amin'ny ranomasimbe indiana izay amevahana ny rotsakorana any amin'iny fatra avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana iny manomboka amin'ny sabotsy alina toy izay hatramin'ny alahady. Misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fahabetsahany rotsakorana, mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso ny any amin'ny fatry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo manomboka amin'ny sabotsy alina hatramin'ny alahady zany no fotoana isehon'izay. Tombanana tratra 7 hatramin'ny 20 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Entanina sahady mponina amin'ireo toerana ireo hiomana amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony isorohana ny loza mety iseho. Raha ny toetry ny andro ankapobeny any amin'ny faritra hafa kosa dia azo vahana ny zavona amin'ny maraina ary mangatsiaka zany aloha amin'ny toerana misy zavona fa kosa hiakatra izay maripana izay rehefa atoandro ka vinavinaina fanatanteraka mihitsy zany ny andro amin'ny ankapobeny rehefa atoandro izay. Mivinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsepriany dia andrahona vitsy na ibalika be ingabe masoandro asaiky manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona mety isy an'ny erijika isina orana tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny ho an'ny morotsiraka amin'ny faritra Atsimo Atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa kosa dia iaina ao anatin'ny masoandro mibalika avokoa. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 9 degré ho an'ny afovoantany zany hoe afana be mihitsy zany raha ho amin'ny rahampitso. Ny morotsiraka atsinanana eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré ary manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefa. Natazatsika amin'izao fa mananky hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Raha ny avinany toetry ny andro sabotsy kosa indray ary dia ny alina hoy ateo no vinavinaina isy orana malefaka mety ho betsaka izay indraindray any amin'iny fatry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo iny. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any manodidina Manoro, Vatovavy, Fitofonany ary Atsimo Atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa dia ho maina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ingabe masoandro ary mety isy an'ny zavona maraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Raha ny vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 17 degré morotsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tsy misy fiovana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefa Madagasikara iny fa saika ho tafakatra hatramin'ny 13 degré hatrany. Mivinany toetry ny andro ny alahady ary no amaranantsika sahady araka nefa natsidika teny am-piandohana moa dia misy an'ilay rahona vao amin'ny ranomasimbe indiana no amin'ny rotsakorana any amin'iny faritra avaratra atsinanana sy afovoany atsinanan'ny Madagasikara iny. Araka izany mila miomana ny any amin'ny ponina ny amin'ny faritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo satria dia mety ho betsaka ny orana indraindray. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary ho sembanandrahona kely aza ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana sy Atsimo Atsinanana. Vinany maripana manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 12 degré zao ho an'ny tany, 12 hatramin'ny 20 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana fa 13 degré foana maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Melaky, torak'izay ihany koa manodidina Mampikony sy Antsohihy. Dia izay indray vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ao manaraka indray. Tena matomboka.